Eny ary, faly miarabantsika rehetra trany ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity asabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2025. Atao anatiny izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika trany ny lohahevitra manao hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay. Misaotra e, fa lehibe ny fitantananao sy ny fitsimbinanao anay. Raha tsy hevitra afa-tsy ny hoe ny tombon'androm-pahavelomana, ny rivotra omenao, raha izao anie zay tsy omenao rivotra, tsisy tetona dia iray aza e. Dia misaotra anao fa noho ny aminao daholo no mahatonga izao. Faly izay tompo ankehitriny ihany koa satria hiaino ny teninao indray. Ny teninao dia fanahy sy fiainana ary tia izany fiainana izany zay dia mitenena tompo. Fa miaino anao izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ihany koa no hanonana izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana malala rehetra amin'ny tompo ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao ny sitraka, raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haharitany ny vokatrareo. Dia homeny ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ity soratra masina izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona ity dia lahateny nataon'i Jesosy Kristy alohan'ny hahafatesany. Ny mpianany moa zany nampianariny teto mba hisian'ny firaisana lalindalina kokoa amin'izy ireo. Ary Jesosy ny teny tamin'ny voalohany hoe zany voaloboka ianareo ny sampany, dia ry mpianatra ireo zany ny ataony hoe sampany tamin'izany fotoana izany. Ary ato amin'ity andininy ity kosa izy dia manambara ny vokatry ny fifandraisana amin'ny resaka fitiavana zany. Eto moa zany teneniny eto hoe fifaliana, fitiavana, fanirahana vaovao indray hanao ny asan'Andriamanitra sy ny sisa. Fa raha ny eto amin'ity eto izao dia andeha ho raisintsika manokana ny andininy faharaika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany no efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Amen. Raha ny any amin'ny andiny voalohany ihany ry havana dia tena miresaka mihitsy hoe Jesosy no teny hoe izaho no tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra ny sampana rehetra izay eo amiko dia mamoha tsara, fa izay tsy eo amiko kosa dia izay tsy mamoha kosa dia esorina. Izany no lazainy ao amin'ny ny andiny voalohany sy ny faharoa no ahitantsika an'izany, niresaka momba an'izany izy. Manomboka aty amin'ny andiny faharaika ambin'ny folo amin'izay dia teneniny amin'izay, any amin'ny andiny fahafolo moa zany dia aoka hitoetra amin'ny fitiavana fitiavako ianareo tahaka ny hitandremako ny didiny raiko no sy nitoerako ao amin'ny fitiavana, ary izany ihany koa no tiako ataonareo. Ary izay nahatonga anazy ny teny an'ilay ao amin'ny andiny faharaika ambin'ny folo hoe izany zavatra izany no nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Tian'Andriamanitra isika ry havana hiaina fifaliana tanteraka.
le hoe tanteraka eto de feno marina fa maro amintsika manana fifaliana am'izao fiainana izao ary ny vaovao ihaino hoe lasa colonel Mikael hony no mitondra ny Madagasikara manomboka izao indray ary mandritra ny atao hoe teteza mita mandritra ny 2 na 3 taona eo faly daholo ny olona tam'ilay izy lasa nandeha nraikitra ny fety raha mijery amin'ny tambazotra tseraseratsika de iny fa ry faniry Soerinavo lasa nanapoaka champagne nandombe raha nanao an'izao rehetrarehetra zao fa tsy fifaliana tanteraka izany tsy fahafenon'ny fifaliana izany fa ny atao hoe fenon'ny fifaliana de lay fifalian'i Jesosy Kristy no mipetraka ao anatinao inona moa ny fifalian'i Jesosy Kristy any anatin'ny epistily any de tena teneny mihitsy hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao de ny andrenesako fa mandeha amin'ny marina tokoa ny zanako. Ianao zany lay tenenina hoe manana fifaliana na hoe feno fifaliana de zao mandehana amin'ny lalana marina miaraka amin'Andriamanitra de ho feno fifaliana ianao mandehana mitoera amin'ny fitiavan'i Kristy ianao de manana fifaliana feno fifaliana ianao. Ny faharoa de zao le hoe izao ny didiko izy de mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tena tson'Andriamanitra isika mba hifankatia tsy misy mihitsy ny hoe mba hifankatia ary hiatsara velatsia tsy misy an'izany eo anatin'ny soratra masina fa hoe mifankatia tahaka ny tiavako anareo tahaka ny tiavan'i Jesosy Kristy antsika zany no mba tokony hifankatiavantsika ko mba hanehoantsika fifankatiavana ny dikan'izany ry havana de zao ianao zay manangana clan tsy fifankatiavana ny ao anatin'izany ianao zay mametraka vondrona tsy fifankatiavana ny ao anatin'izany ianao zay miteny hoe ry namatsika ry tsy namatsika tsy fifankatiavana izany ary tsy tian'Andriamanitra izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo izao no didiko de mba hifankatiavanareo fa tsy hoe nitiavan'olona anareo na hoe itiavanareo olona fa ny hifankatiavanareo didin'Andriamanitra zany ry havana de mba hahatonga anao hahatonga atsika hifankatia de tadidio tsara ny tiavan'i Jesosy Kristy ny mpianany ny tiavan'i Jesosy Kristy ny mpianany de iny le ambarany amin'ny Efesianina 5 any hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nalorany ny tenany iny raha mipetraka zany le hoe fifankatiavana hoe tena tia tokoa ianao de ianao mila sahy manolotra ny tenanao noho ny amin'io namanao io noho ny amin'io olona zay lazainao fa mifankatia aminao io noho ny amin'io olona zay lazainao fa tianao io fa raha mbola mitady tambiny ianao mbola mitady solony ianao mbola mitady inona moa zany hoe domiko tapany andoha herany ianao tsy misy fifankatiavana zany manipulation ny anaran'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo alaviro amin'ny teninanao alaviro amin'ny fisainanao izany hoe anangana clan zany alaviro amin'ny fombanao izany hoe hiatsara velatsia izany fa tena mifankatiava atson'Andriamanitra isika mba hifankatia tokoa ary zany eny nytenen'ny soratra masina raha mifankatia ianareo de izany no hamantara ny olona rehetra fa mpianatry Jesosy Kristy ary rehefa mifankatia ianao de tena sakaizan'i Kristy tokoa zay ny lazainy izay tena sakaiza tokoa de tia amin'ny andro rehetra ny eto tena teneniny ndraiky ny eo amin'ny 13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany ary Jesosy nefa de miteny hoe ianareo ny sakaizako de tsika koa zany mila miteny hoe Jesosy ny sakaizako ny dikan'izay de zao sa isika manolotra ny tenatsika ho an'i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo sahia
mamboly an'izay fifankatiavana zay. Mety tsy tian'Andriamanitra ianao fa ny asan'Andriamanitra ny tianao. Mety tsy tian'i Jesosy ianao fa ilay asan'i Jesosy ny tianao. Tadidio fa fiatsaram-belatsiana ianaran'izay. Fa manomboka zao de esory zany e. Amboleo fifankatiavana tsy maninana de kely oatra n'iny aza aloha ny amin'ny voalohany fa miha-mitomby iny, miha-mitomby iny, miha-mitomby iny, miha-mitomby iny tahaka ny hazo. Rehefa avy eo lavitra be mihitsy mifankan'iny, mipetraka tsara le fifankatiavana. Sa ianao am'izay manolotra ny tenanao ho an'ny sakaizanao, amonjy ny sakaizanao, no ny aminy sakaizanao. Rehefa manana an'izany ianao de mipetraka ao anatinao azy le fifaliana avy amin'Andriamanitra. Ivavaka isika ry havana. Tompo, ampitomboy ny fifalianay, apetao ao anatinay le fifaliana avy aminao. Ahoana moa zay ny tsy faly? Mifaly zay satria ianao no matoy izao anay, nomenao tombonandrom-pahavelomana izay, nomenao heri-tanjaka fahasalamana izay. Maro anie ny olona tsy manana fahasalamana tompo, malahelo sady mitsiriritra ny olona sasan'izay salama e. Fa izahay reto nomenao fahasalamana, tokony faly ao aminao hatrany izahay. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra fa antsonao zay mba hifankaty, tsy hizarazara, tsy hitokatokana hoe hanao clan ery, fa mba tena hifankaty ao anatin'ny ankapobeny, ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny toeram-piasana, mba tena hifankaty tokoa izahay. De misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samita in'Andriamanitra indray ry havana, mirary soa daholo.